fanekena na engagement mihitsy no noraisin'ny gouvernementa ny mpikambana amin'ny gouvernementa izay tonga taty amin'ity dinikasa ny tanterahana taty amin'ny voly ity. Araka ny teneniko moa hoe matory ao ministra ireo ny tonga teo, ministra voakasiky ny olana goavana mahakasika ny androy daholo izy ireo, mahakasika ny faritra Atsimonosy moa fa tsara velaritsika izy io fa tsy hoe androy ihany ny voakasika fa ny faritra Atsimonosy rehetra mihitsy. Ka izay no natonga ny hoe engagement natao iny hoentina manoloana ny filan-kevitry ny gouvernementa sy ny filan-kevitry ny ministra iny dia manomboka eo amin'izay dingana voalohany iny zay tena tsara ho fantatritsika ny zava-dehibe hoe nalaina ny hevitra afaka ty fotony amin'izay ny olona voakasiky ny olana mihitsy miaraka amin'ny antsotsika hoe manampahaizana manokana na ny expert no ny arany fampidinika dia voaray iny ny hevitra narosin'izy ireo ny vahaolana dia hodiniana atao manomboka eto amin'izay ary tafiditra ao anatin'le engagement na fanekena atao anatin'ny 100 andro ny amadiana an'io ho projet na ho tetikasa hoentina manoloana ny mpamatsy vola na mpiara-miombonantoka amin'izay satria reny tetikasa rehetra reny dia mila famatsiam-bola satria tsika miresaka tetikasa maharitra mihitsy lavitrezaka ka izay zany ny dingana. Hitantsika teo ihany koa fa amin'ny faraika amin'ny telopolony volana marsa zao dia misy le antsoina hoe groupe de dialogue stratégique fivorian'ny gouvernement izy io izay tarihan'ny prime ministre miaraka amin'ny partenaire technique et financier rehetra mihitsy izay ny PNUD indray no mitarika any anivon'ny PTF na amin'ny mpiara-miombonantoka dia hoentina manoloana an'izay fionan'ny PTF sy ny gouvernement izay ity engagement izay noraisina androany ity rehefa mahazo ny fankatoavan'ny filan-kevitry ny gouvernementa sy ny filan-kevitry ny ministra. Izay zany isan'ny tena zava-dehibe aza diny nefa fa eo akaiky misy ny asa maika foana zay le tenentsika hoe efa nona ny mponina kereny mponina dia misy asa maika tsy maintsy tanterahana eo akaikin'izay dia izay hitanareo tao anatin'io engagement io misy le action d'urgence ary ao anatin'ny action d'urgence no misy ny asa ho tanterahana atao anatin'ny 100 andro. Mbola omenantsika moa ny andinindininy ao anatin'io fa isan'ny ngeza be ao anatin'izay le resaka fandrindrana na coordination teo izay tsy maintsy vitaina fa hitantsika teo ny taremarika any amin'ny 11 millions raika ambin'ny folo tapitrisa dollara amerikanina nanomboka ny volana septambra 2012 ka hatramin'ny volana jiona 2012 ny vola lany amin'ny resaka urgence dia mifaritra Atsimonosy fa noho ny tsy fisian'ny coordination zany hoe io ny maika indrindra dia tsy maintsy mitohy izao asa ny tanterahana izao zany hoe ny fanampianan'ny mponina maromaro ny ao anatin'izay efa maromaro ihany koa ny hitantsika tamin'ny fidinana ifotony izay nataontsika tatia misy ny fanomezana fanafody ao anatin'ny ray volana dia hotohizana ao anatin'ny 100 andro telo volana mahery daholo zany reny action rehetra reny. Tsara mazava amintsika hoe maninona ny hoe 100 andro satria any amin'ny raha tena itsika nambaran'ny mpamantatra ny toetrandro teo fa hitantsika raha mitombina na tsia tokony ho avy ny orana manomboka amin'ny herinandro ambony aty amin'ny faritra androy aty. Zany hoe raha avy ny orana ka afaka mamboly ny olona any amin'ny afaka telo volana vao miakatra ny vokatra mandra-pahatonga ny fahafahan'ny olona zany mioto ny vokatra mihinana ny vokatry ny taniny tsy maintsy apetraka ny action d'urgence izay no mamaritra n'le 100 andro noresahana teo. Ao anatin'izay koa nefa tsy maintsy amoahana ny teneniko teo le tetikasa tadidiova ivoaka amin'izay le drafitra fanatanterahana na ny plan de mise en œuvre anti engagement izay navoakantsika tamin'ity androany ity.